Salama daholo eo, fantaro ary ny atao hoe valabe. Inona tokoa moa ny atao hoe valabe? Valanomby ve zany sa inona ny tena marina amin'ny antsoina hoe valabe ity? Ity valabe ity manko zavatra efa nisy tany aloha be tany ka ndao ary ho tantarena amintsika ato anatin'ity vidéo ity. Ka manasa isika rehetra hanaraka hatramin'ny farany an'ity vidéo ity ary manasa isika ihany koa hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona andreny hevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo. Aza dininy milaiky ny vidéontsika ary tsarovy hatrany miabony amin'ny chaîne-nantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefany amin'isy sy tonga tawatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Maro ireo fomba izay efa nataony ireo Ntaolo tany aloha tany ary tena misy karazana fomba izay tsy hitantsika ankehitriny mihitsiny fa fomba izay nahavariana azy ireo ary noheverin'izy ireo fa tena fomba mety ary rariny izany tamin'ny andro taloha be tany. Fa raha am'izao kosa ny manao an'izany fomba izany asa angambany tena mety ho hisy gadra mihitsiny ary mety ho raikitra ny ankitorotoro satria maro ny hilaza fa mifanohitra amin'ny soatoavana tena malagasy izany sy ny maro hafa. Nefa dia nataony Ntaolo tamin'izany andro zany. Kanefa raha tokony ho izy dia ny zavatra izay nataon'ireny Ntaolo ireny ireny ny tena tokony ny atao hoe soatoavana mahamalagasy ny malagasy satria ireny ny fomba fanaon'ny malagasy fony efa ela be tany aloha tany mbola tsy nisy ny fanjanahantany sy ny fidiran'ny baiboly tamin'izany fotoana izany. Fomba ihany moa izy ity fa maro ny gaga sy talanjona ary ny maro ny mametra-panontaniana amin'ny hoe sao de ara-mba adaladala ary ny Ntaolo no nanao an'izany fomba izany ho ireo sasany taty aoriana. Nefa araky ny fitenenana dia ny olon-dehibe tsy mba diso ary ny Ntaolo amin'ny maha-Ntaolo azy zay dia izy foana no ohatra tsara alain-tahaka hatrany fa tsy isika tato aoriana indray no milaza ho modely lavitra noho ny Ntaolo eo. Ekeko fa eo ny fanatontolona, eo ny fivoarana sy ny teknôlôjia sy ny maro hafa fa ny Ntaolo amin'ny maha-Ntaolo azy dia Ntaolo foana izy na ara-tsaina izany na ara-panahy. Ndao ara ho tantarako amintsika ny fomba amampanao ny Ntaolo tamin'ny andro taloha tany izay nantsony izy ireo tamin'izany fotoana izany ny atao hoe valabe sy lapabe izay fanaovana firaisana ara-nofo faobe fanao ny Ntaolo tao amin'ny foko imerina tao mo izany valabe sy lapabe izany. Toy izao manaraka izao ny fomba ampanaon'izy ireo mandritra ny izany valabe sy lapabe izany. Anisan'ny fomba tranaina indrindra fanao tao imerina ny valabe sy lapabe. Fomba izay mifantoka indrindra amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo faobe. Firaisana amin'ny sampihavana, firaisana amin'ny sampiaramonina sy ny mpiray vodirindrina ary ny mpiray vohitra mo izany valabe sy lapabe izany. Raha araky ny fikarohana nataony manam-pahaizana sy ny akademisianina dia fomba nolivainy merina avy any Azia izy ity. Avy ao Inde raha ny marina kokoa ary mbola maro ny manao an'io fomba io ankehitriny fa raha ny tao imerina kosa efa natsahatra tanteraka izany. Araka izany dia afaka miaraka ny mpihavana tamin'izany fotoana izany rehefa mandritra ny valabe. Ary tsy misy anavahana ikoto sy kalo tamin'izany fotoana izany fa izay voatsirambinao eo dia afaka iarahanao daholy. Izay ny mahatonga anay ny teny hoe somary hafahafa ihany raha izany fomba izany. Amin'ny fotoana tahaka ninona moa zany no tena fotoana n'ity valabe sy lapabe ity. Ndao ara ho lazaina amintsika hoe amin'ny fotoana tahaka ny ahoana sy ahoana no fotoana fanaovana an'izany valabe sy lapabe izany. Rehefa andro fandroana dia misy ny atao hoe fotsy aritra sy andro tsy maty ka mandritra izany no anatanterahana ny valabe. Amin'io andro tsy maty io dia samy manao izay tiany ny olona rehetra malalaka amin'izay ataony afa-tsy ny mandika lalam-panjakana mahameloka ihany. Izay no tsy azon'izy ireo atao tamin'izany fotoana izany. Mahazo mandeha manao firaisana any amin'ny olona izay tiany hanaovana azy ny rehetra ka ny havanandriana mahazo mandeha any amin'ny hova, ny hova mahazo mandeha any amin'ny andriana hatramin'ny andevo. Koa dia manao daholy ny iray tanàna, misy ny mandeha maromaro ka samby mifampitaingina sy afaka mifanakalo arak'izay tiany izy rehetra ary tena ao anaty ny fahalalan-tsaina tanteraka no anaovana an'izany. Tsy misy ny fady. Misy ihany anefa andriana tsy nanao fotsy aritra no izy mitondra ny tany sy ny fanjakana satria ho izy ireo hoe aoka hanana fo maharitra
fa izay tsy maharitra tsy manana. Tao koa ireo andriana tsy maharitra ka lasa manafika andevo saingy miafina farahitratra dia tsy maintsy ampandron'olona alafaditra anaovana fomba vao miverina madio. Ny lapabe indray dia saika ny andriana no tena manao azy ka samy mpihavana sy mpianakavy no miray hevitra manatanteraka izany. Amin'ny andriana dia tsy mba ny tarehy loatra no itiavana olona iray fa ny razana itovizana sy ny hitambarana. Amin'ny fandrona ihany koa no anaovana an'ity lapabe ity ka tsisy ankijery tarehy fa samby mandray izay hitsiny fotsiny. Tsisy fanadihady hoe zanajoky ity sa zanajandry. Tsy asiana fantaniana be hoe iza ito fa dia asiana izay tonga ao anefitra ao. Ary mifampiarahaba tratry ny taona daholy rehefa tonga ny maraina. Tsy nataony andriana ambaninjavatra mihitsy io fomba iray io satria nanomboka teo amin'ny Andriamasina valina dia amin'io fotoana io koa no ahitana ny vintany izay zanak'andriana ho ampanjaka. Radama izao ohatra dia tao ampanaovana lapabe no nisafidianana azy ho mpandimby an'Andrianampoinimerina satria izy irery ihany no misondromandry fa sisan'izay nitambotsotra daholy. Tsapa zao araky izany fomba mampanao taloha izany raha oharina amin'izao fotoana izao izany dia maro ireo lalàna izay tena manameloka an'izany tanteraka ary efa tena tsy azo atao mihitsiny izany fomba mampanaon'ireo Ntaolo tany aloha tany raha oharina amin'izao fotoana izao satria efa maro ny zavatra niova, maro ihany koa ireo lalàna manan-kery izay mametra ny zavatra toy ireny ka tsy azo atao mihitsy izany na izy ianao ary tena azo lazaina fa efa nesorina ao anatin'ny fomba mampanao mihitsy sy ny fomban-drazana izany fomba Ntaolo tamin'izany fotoana izany eo amin'ny fanaovana lapabe sy ny valabe izany. Nefa dia io ny fomba Ntaolo tany aloha tany ka ny fantaniana mipetraka ara dia ny hoe inona tokoa ara ny tena soataovana malagasy raha izany ny tena izy. Tsy ireo izay nataony Ntaolo tany aloha ve ny tena ao anatin'ny soataovana malagasy sa ve ny soataovana malagasy dia ny zavatra izay noforonitsika taty aorina. Ataoko fa maro amintsika malagasy no tsy nahafantatra ny fisian'izany valabe sy lapabe izany amin'izao fotoana izao satria tsy tafiditra ao anatiny tantara izay ianarana any an-tsekoly moa izy ity fa isan'ny tantara izay notantarainy ireo olon-dehibe izay nahita sy niaina ny zava-misy tamin'izany fotoana izany ka nolovaina araky ny lovatsofina rehefa taty aorina ary nisy aza amin'ireo olona izay mpikaroka nanonta boky azy ity mihitsy mba ho tantaraina amin'ny taranaka mampara. Misaotra isika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ity video ity. Tomboky lasy tomboky vavy manasa antsika rehetra anao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravina ireny hevitra rehetra ireny antsika video manaraka eo. Manasa antsika ihany koa ilike ny videontsika ary tsarovy miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa ny amin'ny sisy tao matahoata gasy. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.